miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao, ireo zava-miafina ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo. Izy indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Any amin'ny Matthieu 5:1-7 tena mpianatra antsika hivavaka i Jesosy Kristy. Ary rehefa tena jerevanao akaiky, dinianao lalina io vavaka izay nampianarin'ny tompo io, ny strukturany indrindra dia mampianatra zavatra be deaibe izy. Misy zava-miafina be deaibe azo raisina, fahamarinana, lesona, azo tsoahana avy amin'ny vavaka izay nampianariny io. Ary sationany vitsivitsy ihany izay ambarako amintsika ao anatin'ity video ity. Andao ara tombokontsika vetrany, rainay izay any an-danitra. Rehefa miteny iny ianao dia ny dikan'izany hoe rainay izay ny nampianarin'i Jesosy antsika dia tsy kamboty ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Ary ny teny hoe ray, izay zany ny tiany andraisantsika an'Andriamanitra dia entiny ilazana fifanakekezana. Raha misy ny olona tena akaiky ianao indrindra dia ny rainao na ny reninao. Ka izay le fifamatorana akaiky izay mihitsy no tian'Andriamanitra andraisantsika azy. Dia le hoe rainay dia midika ihany koa zany hoe manana ray ianao. Ny ray manko dia mpikarakara, ny ray dia mpamelona, ary ny ray dia mpiaro. Manana an'izany ianao, Andriamanitra no anarany. Ary any an-danitra izy no mitoetra. Le any an-danitra dia entiny ilazana fahamboniana, fahalebiazana, fahefana. Ka na dia eo aza zany le fahambonian'Andriamanitra dia akaiky antsika izy. Tsy tokony hisalasalintsika anatona azy, tsy tokony hisalasalintsika hifandray aminy satria rainao izy. Ary zany no nampianarin'i Jesosy antsika. Ho amasinina ny anaranao. Ny teny hoe ho amasinina dia izao voatokana. Atokana amin'ny anarana rehetra satria anarana manan-daza, anarana be voninahitra, ary entina ilazana koa hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mahasarotana an'Andriamanitra ny anarany. Ary any amin'ny Exodus 20 rehefa nanomezi ny didy 10 dia mbola nambarany koa zany any amin'ny fiandohan'ny ny didy mihitsy ny amin'ny hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ka ny antom-pisitsika zany, raha jerevana amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo io, ny tena voalohany indrindra mihitsy zany, ny tena mahatery an'Andriamanitra raha mifandray aminy ianao dia ny hanomezanao voninahitra azy, ny hanamasinanao ny anarany. Zay zany tokony ho tadidintsika mandrakariva izay. Ary ny manaraka dia hoe ho tonga ny fanjakanao. Ny dikany hoe ho tonga ny dia etaeta, faniriany zany. Zany ny zavatra tiany Jesosy ho etaetantsika. Dia ny ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ho tonga. Ho tonga izy moa, ny fanjakan'Andriamanitra dia eo amin'izay toerana rehetrarehetra ampanjakanan'i Jesosy Kristy no misy azy. Raha ohatra zany ka ao tokantranonao zany Jesosy Kristy no manjaka sy mandidy sy manapaka ao dia ao zany ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotsika zany raha Jesosy Kristy no mpanjaka dia ao anatin'ny fotsika ao zany ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa manao ny vavaka io tsika dia midika zany manana etaeta isika ny ampanjakan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana rehetra. Ary ny dikan'izany koa dia izao vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary manana mpanjaka isika. Misy fanjakana izay misy antsika dia ny mpanjaka ao amin'izany dia Jesosy Kristy izay tompona. Dia misy didy sy fitsipika-rahana mihitsy ao anatin'izany. Dia mbola ho avy, ho tonga koa io fanjakana io amin'ny ho avy, fa ny hitantsika amin'izao fotoana izao aloha dia mbola ilay version kelikely tsotsotra ihany. Fa rehefa tena ho avy izy amin'ny fahafenoany eny amin'ny rahona lanitra dia ho hitantsika amin'izay ilay version totale amin'izay ilay fanjakan'Andriamanitra ho tonga izay. Dia izay ny faniriantsika. Dia nambarany koa manao hoe atao any ny sitraponao izy. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia zavatra miresaka momba an'Andriamanitra daholo aloha. Zany hoe rehefa mivavaka tsika, rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika, tsy tonga dia ilay momba antsika ny mahamay antsika, fa ny momba an'Andriamanitra aloha. Priorizena aloha Andriamanitra. Ka mialohan'ny angatahanao ny sakafo hohaninao, dinio aloha hoe manahoana ny fankatoavanao ny didin'Andriamanitra. Satria izay ilay izy ho atao ane ny sitraponao. Ny sitrapon'Andriamanitra aloha, zay vao ilay sitrapontsika, zay vao ilay tadiavintsika. Zany no nampianarin'i Jesosy antsika ao anatin'ity vavaka izay nampianariny ity. Ary ny fanaovana ilay sitrapon'Andriamanitra dia misy modely arahana, fa tsy hoe arak'izay tianao na izay metimety aminao, fa ozy manao hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Any an-danitra any ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony dia tena amin'ny lafiny 100%. Tsy misy fepetra, tsy misy ady hevitra. Dia tahaka izany ny tian'Andriamanitra hankatoavantsika azy ety ambonin'ny tany.
ary zany anisan'ny zavatra hitarihan'Andriamanitra hitarihan'i Jesosy atsika ao anatin'izao vavaka izao. Dia manaraka dia hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Izany hoe Jesosy Kristy dia nampianatra antsika hiaina amin'ny onony, amin'izay sahaza. Angatahana isan'andro zany ny sakafo. Izany hoe ny fahavelomantsika dia tena tokony hiankina isan'andro amin'Andriamanitra sika amin'ny fahavelomantsika. Karaha amin'ny resaka sakafontsika dia ilay tena fahavelomana ara-nofo mihitsy ny ao ambadika izany, fa sakafo ho an'ny fanahy koa, satria ny vatantsika dia tsy nofo ihany fa misy fanahy koa ao anatiny ao, misy saina koa ao anatiny ao. Reny rehetrarehetra reny zany mila miankina amin'Andriamanitra isan'andro sika raha te ho velona ary omeny antsika izay sahaza raha mangataka aminy izany isika. Mamelany elokeo izy tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ao anatin'ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy atsika dia nampahafantariny antsika fa misy karazan-droa ny famelan-keloka. Ny anankiray dia Andriamanitra ny mamela heloka, fa ny anankiray koa dia hoe ianao koa mamela heloka. Fa ny nampianariny antsika dia izao hoe mialohan'ny angatahanao ilay famelan-keloka amin'Andriamanitra dia efa tokony namela heloka ianao aloha tahaka namelanay. Ilay namelanay zany zavatra efa tany amin'ny lasa. Tahaka ny namelanay, zany hoe mila mamela heloka ianao vao mangataka famelan-keloka. Zay ny dikany. Ary io resaka fangatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra io zava-dehibe io. Tena zava-dehibe io ka antony nahatonga Jesosy nampianatra antsika mihitsy. Tsy tokony ho adino zany. Tsy tokony hoe zavatra tonga dia ara-nofo be foana ny tadiavintsika amin'Andriamanitra. Fa eto Jesosy dia mampianatra antsika tena hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy fifandraisana materialista, azahoantsika ny zavatra tadiavintsika, fa tena fifandraisana spirituel, resaka momba ny ara-panahintsika daholo ny ankabetsahan'ny zavatra izay ampianariny antsika hoe hifandraisana amin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy. Misy olona sasany mihevitra hoe diso io fehezanteny io dia tsy mety manonona an'io izy rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny Tompo io, satria hoe Andriamanitra tsy mitondra azy ao amin'ny fakapanahy zany. Dia tsy tena hoe zay le heviny no mila jerevana. Tsy hoe Andriamanitra no mitondra antsika any amin'ny fakapanahy, fa raha jerevanao zao ny an'ny Baiboly Katolika dia ny ambarany manao hoe aza velanao ho azon'ny fitaoman-dratsy zay. Zany hoe ny tena dikan'io, ny tena hevin'io dia ny hoe arovy amin'ny fakapanahy zay. Arovy amin'ny fakapanahy zay Andriamanitra. Zay ny tena dikan'io. Ka ny dikan'izany koa dia izao hoe ny resaka fakapanahy tsy tafavoaka ianao raha tsy misy intervention an'Andriamanitra. Raha tsy Andriamanitra ny miasa, Andriamanitra ny miaro, Andriamanitra ny manafaka anao ao anatin'izany fakapanahy zany dia resy ao anatin'izany tsika. Mila miankina amin'Andriamanitra zany tsika. Zay ny dikany hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Mila miankina amin'Andriamanitra isika raha te handresy ny fakapanahy. Zay ny dikany. Dia ilay hoe manafahanay amin'ny ratsy mbola toy an'ilay resaka fakapanahy toy ihany. Misy fotoana ianao mety tafalatsaka anatina toe-javatra samihafa. Ny fahotana ny tena faharatsiana lehibe indrindra dia izao asan'Andriamanitra koa zany ny manafaka antsika amin'izay zavatra mamatotra antsika rehetrarehetra. Zany no nampianarin'i Jesosy atsika. Ary zay le mahatonga na miteny hoe ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fifandraisana aminy dia tsy tena resaka hoe ara-nofo be eo ihany zany, fa tena le ara-panahy mihitsy. Ka nahatonga Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany fa anampy anareo foana ny zavatra rehetrarehetra. Dia avy eo moa misy ilay toyany farany izy manao hoe anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Zany hoe tany am-piandohana dia nanome voninahitra an'Andriamanitra, fa any am-piafarana koa dia mbola manome voninahitra an'Andriamanitra, satria izy ny tompon'ny hery, izy ny tompon'ny fahefana, izy ny tompon'ny fahalebiazana rehetra. Ary manaiky an'izany tsika ao anatin'ny vavaka izay ataontsika, midika izany fa misy finoana lehibe ao anatintsika hoe vitan'ny saina atao ny zavatra rehetra, dia omena voninahitra izy. Araka ny ambaran'ny Romanina 12 andininy fa 7 sa 7 izay manao hoe fa izy no ny avian'izao zavatra rehetra izao, izy no miazona azy, izy koa no antony, izy anie no omena voninahitra mandrakizay. Dia izay le maha-Andriamanitra alfa sy omega azy, izy no fiandohana dia izy koa mbola fiafarana ao anatin'ilay vavaka izay ampianariny antsika. Ny teny hoe amen dia midika hoe ho tanteraka tokoa anay zany. Ho tanteraka tokoa anay zany faniriana, fanamafisana izany koa ny dikany, ary finoana fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Ka ao anatin'izany vavaka nampianarin'ny Tompo zany, be dia be, mbola mihoatra noho izay nambarako teo ny azo ambara, fa izay aloha ny azo zaraina amintsika amin'ity anio ity. Dia io Jesosy Kristy manao hoe koa amin'izany mivavah toy izao ianareo. Zany hoe modely tokony hodiniana akaiky ahafahantsika mahita hoe inona ny priorité an'Andriamanitra
ahoana ny tia ny fandraisantsika aminy a ity vavaka nampianariny itika dia mahereza ry havana dia ho an'andriamanitra rery aminy voninahitra amen.